Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izao no nolazain'ilay filoham-pirenena Amerikanina antsoina hoe Theodore Roosevelt. Ataovy izay azonao atao miaraka amin'izay rehetra nananao ary naiza misy anao. Mahaiza mampiasa izay eo am-pelatananao, tadiavo izay hevitra na fomba azonao manitatra izany bebe kokoa. Rehefa manao zavatra ianao dia banjiny ny lavitra. Asaivo mijery lavitra ny masonao. Aza mety kivy amin'izay mety ho sakana eo anoloanao, fa reseo zany mba hahafahanao mahatratra n'ilay tena tanjonao ambony indrindra. Rehefa ankinonao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia omby ianao. Dia ny porofondreo vahoaka Amerikanina tokoa ny fahamarinan'izany teny izany. Izao sainao kosa mba manao ahoana rehefa manao zavatra na misy toe-javatra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika? Moa ve mahay manankina ny zavatra rehetra eo amin'Andriamanitra tsika mba hampahomby antsika? Ry mpiaino namako, ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao. Ohabolana toko 9:10 andiny 7. Mbola manamafy izany indrindra izay voalaza ao amin'ny Salamo 7:30 ny andiny 5 manao hoe: ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Amen. Miarahabantsika rehetra indray, tolonina manokana amin'izany ny ankizy satria hiaraka ao anatin'ny fotoana fohy isika. So dia mbola misy ankizy taraiky ny atokotany ihany, any ambadika any, andeha tsy ho engana sao tsy maheno tantara izay alefa eto. Amin'ny fomba maro ry ankizy no azo atao mba hahatonga antsika ho be fitiavana sy mahay manaja. Mikasika izay indrindra no lesona anio. Mihaino tsara. Ny fanajana. Tantara no soratany anitra ny Irina Arivony, andrenesanao ny mpanoratra Zoanitra, Fanjaniaina ary Samma. Finna mahavarinanao eto ry anatoya. Ny ankizy ary ambadika ry faly ry miara milalao baolina daholo. Ndrinefa tia mipetraka rery aty amin'ny mangina ambadika ny trano aty. Mba maka saina kely aloha ry Elio. Za mahatonga mipetraka vetivety eto aloha. Mieritreritra n'ilay fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro zao no tena. Ay ve. Mbola amin'ny faran'ny herinandro ange izany ry anatoy. Androany vao manomboka ny herinandro. Fa hono ary Elio, andeha ve dadanareo sy mamanareo? Ie, andeha zareo. Ka tsy maintsy mitondra ray aman-dreny nge hoy madama amin'ny fitsangatsanganana io e. Satria sady mitsangatsangana no misy fivorian'ny ray aman-dreny ihany koa. Elio
Mba misy zavatra teneniko aminao ty. Hoe ahoana ry anatoy? Mivavao any dada sy nenay mba handeha izy amin'io fitsangatsanganana io. Zareo mantsy milaza fa tena miasa be foana, dia sao dia miteny hoe tsy afaka andray. Ka efa niteny tamin'ny dadanareo sy mamanareo nga alondry hoe rehefa mitsangatsangana dia tsy maintsy miaraka amin'ny ray aman-dreny. Rehefa mirava rehefa veo dia teny amin'izareo ka. Ny anay efa niteneniko aloha dadanay sy mamanay. Dia ahoana fomba nitenenanao tamin'ny zareo? Zany koa ve dia sarotra ho fotsiny aho hoe hitsangatsangana ny ao am-pianaranay amin'ny faran'ny herinandro ry dada sy mama, dia tsy maintsy mandeha any nareo mivady na tianareo na tsy tianareo satria ny mpampianatra mihitsy no niteny an'izany. Dia ohatran'izany ve ny fomba fiteninao tamin'ny dada sy neninareo? Dia nanaiky andefa zareo? Ka zany no iziko, fa maninona nefa izany? Tsy mbola niteny ny valiny aloha dada sy mama hoe andeha na tsy andeha, fa efa niteny aloha dia izay. Tsy rarahako sy tiany io na andeha izy na homenatra any aho, fa tsy misy ray aman-dreny. Andao ary ianao hiaraka amiko rehefa mirava, dia miaraka makany an-tranonay aloha tsika da, dia ateriko ianao rehefa avy eo. Eny ary. Efa zay dada sy neny Ay, misy vahiny ato amintsika izany manahoana ry tovolahy kely mahafinaritra? Manahoana? Neny Eliony anarany, mpiara-mianatra amiko izy. Ay, faly mahafantatra ny Elio. Tonga soamantsara ty an-tranonay ianao. Ty misy mofo netiko anareo. Hoano aloha iny fa mbola karakara sakafo kely Misaotra tompoko, misaotra fa tena tianay neny. Misaotra tompoko. Elio ary seto tsy misaotra. Ie, misaotra zany Ataovy hoe misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Ay, zany foana ve no mahazatra anareo? Samy ato an-trano ve dia mifampihafahafa ohatr'izany? Sady mandany fotoana be. Tsy mifampihafahafa izany Elio, fa mariky ny fanajana rehefa misy olona manome zavatra anao izany indrindra fandray aman-dreny. Nga? Dia tsy maintsy misaotra foana izany. Nefa manome zavatra ho an'ny zanaka neny tokony ataon'ny ray aman-dreny. Aiza veko isaky ny mihetsika ve? Misaotra tompoko, azafady tompoko, lasa tompoko na tompoko. Mendrika no ajaina ny olona rehetra, indrindra fa ny ray aman-dreny hoy dada sy neninay ka. Sady Jesosy mihitsy aneny teny an'izany ao amin'ny didy 10 ao amin'ny Baiboly. Ay, Iana toy sy Elio Ahoana tompoko, ho avy izay neny Efa vonona ny sakafo Aleo misakafo aty aminay ianao ry Elio androany atoandro Fa aleo atsoina aloha neninareo dia tenenina hoe aty ianao sao dia mieritreritra izy hoe aiza ianao. Aka, manahirana izany fa aza miantso izany. Tsy ho fantany ve hoe aty amin'ny namako matoa tsy mody any an-tranonay Zany ve dia tsy ho fantany? Tsy mety izany ry Elio tokony ary tsy maintsy fantatry ny ray aman-dreny ny lalana rehetra alehan'ny zanany. Mitaintaina izay ray aman-dreny hoe nakaizanareo raha tsy miteny, sady mariky ny fifanajana ao an-trano re izany mila miteny izay toerana andehanana alohan'ny voahana ny tranony olona rehetra. Eny fa na dia ny olon-dehibe aza dia tokony miteny amin'ny zanaka izay toerana aleha. Hitany Elio izany, ilaina foana ny fanajana samy ao an-trano aza. Ay, tena gaga mihitsy
ohatrany tsara ihany aloha le izy eleo omeo aneny ny carnet de correspondance anao de jeren'ny telefona ny dadanareo sy neninareo de izy no miteny hoe aty ianao misakafo androany atoandro sa ahoana neny mety mihitsy izay ka zay mihitsy angesika ao atoko teo diary le izy Elio ahoana tompoko tena faly mihitsy fa lasa niova be ianao lasa iendry mahay manaja olona tsy misy oatra izany mivavaka misaotra an' Jesosy alohan'ny sakafo ndray rehefa maraina mirahaba ny olona rehetra tao trano tena faly sambatra fa lasa manana zanaka endry sy mahay manaja namakory mama ny tokony isaorana zany ve anatao no anarany mahafinaritra ary zareo ao an-tranony mifanaja daholo na lehibe na kely tsy misy miteny mafy zany na mifampikitakita fa milamina daholo izay miteny rehetra zany mahafinaritra soa zany fa mana namana tsara ianao isaoran' Jesosy fa nahazo namana tsara ianao ry Elio mariny misaotra neny dia misaotra an' Jesosy koa tena zany mihitsy mahafinaritra raka izy ny fiarahamonina ao an-tokantrano ao rehefa mahay mifanaja tsy ny olona any ivelany ihany no mendrika ao ajaina fa na aiza no misy ianao dia ampiaro an-trano ny toetra mahay manaja mahafinaritra ny mahita-kizy mahay manaja koa ianao izay miheno ity tantara ity dia mivavaha mandrakariva mba anana izany toetra mahay manaja izany anisan'ny fahendrena takiana amin'ny olona rehetra mantsy ny fahaizana manaja velomandray io AWR zay lay onjany fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana asa raha voamarika ao fa tsy misy ray aman-dreny izay tsy menimenina ary mitebiteby raha miresaka mikasika ny fanabiazana ny tanora amin'izao fotoana izao tsy ny tanora rehetra fa ny ankamaroany tsy ny ray aman-dreny ihany fa hatramin'ny mpampianatra any ampianarana aza dia lasa ny saina hoe inona marina ny mahatonga an'izany izay no jerentsika akaiky amin'ity anio ity manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay milohan'ny hidirantsika amin'ny famakafakana an'izany miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra raha iny izay ny an-danitro misaotra anao izay satria anomenao tompontsoa mba hahafahana mifampahery mifananatra mifanoro hevitra manovo fahalalana amin'ny alalan'ny fiarahana aminao sy ny famakina ny teninao mangataka anao ary izay mba hamindra fo sy hamela ny elokay ary hanomesaina anay raha hiaraka hidinidinika eto amin'ity anio ity ary hamaky ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Asa raha fantatrao ny zava-doza mitranga saingy tsy miseho miariary fa misoko mangina fa tena mandaitra dia mandaitra ny vokany. Inona re zany ho ianao hoe vola tsy toko tsy forohana no laniana mba ampidirana ao an-tsain'ny tanora ankolaka fa tsy mivantana velively ampidirana ao an-tsain'ny tanora zao hevitra izao manao hoe tsy ilaina intsony
ny baiboly zay ny voalohany ary ny faharoa de ty boky milaza zavatra tsy azo tanterahana ny baiboly. Amin'ny fomba ahoana ho ianao izahana amin'ny fanabiazana ankehitriny ny taonankolaka ny tanora hiady amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tsy finoana azy ary hihevitra ny baiboly ilaza zavatra tsy marina fa angano no fironina. Asisika ao an-tsain'ny mpianatra mihitsy ny fomba rehetra anoerana izay voalazan'ny baiboly tahaka ny hoe tsy Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao fa tongatonga ho azy zany. Raha tsika malala ny fisian' izany any am-pianarana naiza saika manerana ny fahatreran-tany. Tongatonga ho azy izao tontolo izao tsy Andriamanitra namorona fa nivoatra miandalana. Raha tsika malala zany tsy misy porofo mazava omena ny mpianatra fa terena fotsiny terena sisika ho andohan'ny mpianatra zany fotokevitra zany de lazaina fa efa tapitrisa taonany no ny ovan'ny biby tsy kelikely ho lasa olombelona. Ny mifanohitra amin'izany anefa ny marina sy azo porofoina satria tsy mbola nisy rajako hita hatramin'izao ohatra zay nivoatra olona na amin'ny ampahany kely monja amin'le rajako aza mba hanamarinana ilay fampianarana asisika ao amin'lohan'ny mpianatra. Kanefa dia olona milaza ho manan-kaja zao ny manaiky tsy sazoka hoe avy amin'ny rajako izy. Ny tsy finoana izay voalazan'ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra ry havana no mampianaka ny faharatsiana rehetra tahaka an'izao, tahaka ny von'olona amin'ny fomba tsy tratry ny saina. Vola arivo ariary dia mety hahafahana mamono olona amin'ny fomba mahatsiravina. Eo koa ny fanararotana isan-karazany izay miteraka fantrana ho an'ny olona maro. Misy mpitondra fanjakana samiaiky fa tsy hita intsony ny fahamarinana traizatraiza amin'ny fahatra rehetra saika maneran-tany. Tamin'ny pahendrena no nitenenan'y George Santayana iandro fa izay tsy mahalala ny fandehan'ny toe-javatra ara-tantara dia tsy maintsy mamerina mandinika n'izany indray. Izay mini manadino na tsy mahalala ny fandehan'ny toe-javatra mandeha ara-tantara tokoa dia tsy maintsy hamerina andinika sy makalesona avy amin'izany indray. Kanefa ho diso oriana loatra. Izay mahafantatra ny toe-javatra niseho kosa dia handray lesona avy amin'izany mba tsy hiverina ao amin'ny fahatsokevitra tahaka ny teo alohany intsony ary amin'ny lafiny rehetra izany fa ezaka kosa hanangana ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny tenany sy ho an'ny taranany. Voarakitra ao amin'ny tantara ohatra ny fiainana mampahonena niatra tamin'ireo izay niady tamin'ny baiboly sy niseho nanohatra n'izany baiboly izany tamin'ny fomba ofisialy mihitsy. Azontsika porofoina eo amin'ny fiainantsika andavanandro izany hoe olona tsy nitezaina hino an'Andriamanitra izany. Raha ampianarina tsy hino ny baiboly ohatra ny ankizy dia tsy maintsy hijinja ny vokatra izany izy sy ny ray aman-dreny izay nitaiza azy. Na dia tsy mivantana aza amin'ny fomba nanaovana an'izany fampianarana tsy hinona ny baiboly izany. Tantara tsy fanadino ary fantatro izao tontolo izao mpahay tantara rehetra ny zavatra niseho tamin'ny andron'ny revolisiona frantsay ary mampibaribary ny fahamarinan'izay noresantsika teo. Frantsa no firenena tokana teto tany izay sahy nanainga ny tanany hanao fikomiana kariary tamin'ilay tompon'izao rehetra izao tamin'ny andron'ny revolisiona frantsay izany. Miavaka ao amin'ny tantaram-pirenena misy eto an-tany mihitsy Frantsa satria izy ihany no fanjakana tamin'izany fotoana izany sa namoaka lalàna amin'ny anaran'ny fanjakana mihitsy, lalàna izay nanambara tamin'ny olona rehetra tany Frantsa fa tsy misy Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra. Rehefa reza ny vaovao izany dia totorepika tamin'ny mpifaliana ny mponina rehetra tao andrenivohitry Frantsa sy ny akamaroan'ny olona rehetra tany ambany vohitra koa aza. Mirakitra n'izany zavatra niseho izany ny boky Black Hoods Magazine tamin'ny volana Novambra 720 ary voalaza ao amin'ny boky anankiray antsoina hoe
ery mifanandrina ihany koa zany tantara zany eo mitakila 800 matsikaiky nefa mamperitreritra ny mahita hoe ny olombelona indray no mamaritra ny fisian'andriamanitra izay namorona azy zany no vokatry ny fanoerana ny afatry ny tenin'andriamanitra voarakitra ao amin'ny baiboly nandritra ny taonjato maro tany frantsa ary tsy tany frantsa ihany no tratra ny fitotonganana tahaka an'izany fa tany amin'ireo firenena ny fanolobodorindrina taminy koa fa saingy frantsa rery kosa no sahinanao zany ho lalàna mihitsy nampangain'ilay fitsarana malaza natao hoe inquisition ho toy ny pesta mihitsy ny baiboly tamin'izany fotoana zany dia nahataka lavitra mba tsy hiasika ny vahoaka ny baiboly tahaka ny pesta voarara mafy ny fitoriana na ny filazana ny filazantsara ny tenin'andriamanitra tamin'ny vahoaka na voasazy zany dia inona ary ny vokatr'izany ady natao hanoerana ny baiboly zany ho ianao azo lazaina fa nandrorany tsy lany izay ny azo nylazana ny frantsa ka navoatena satria niatra tamin'ilay vanim-potoana natao hoe fanjakan'ny haizina sy ny orooro izay nampandrika rato ny ranopotaka fahavaratra ny varina tany amin'ireny ranony ka na dia ny mpanjaka lahy sy ny mpanjaka vavy tany frantsa aza dia ny fanenjika andromanalina vokatra izany ny fampaka vady ankeriny ny famono ary izay nanam-pahefana koa dia nanapa-doa ara-baktedy izay ny faninana aminy na atahora ny aka ny fahefany mety hiteny angamby ianao hoe efa lasy zany vanim-potoana zany ka nefa ny tantara tsy fanadino ary nandray lesona lehibe tamin'izany ny firenena frantsay raha namerina ny baiboly indray taty aoriana samy manantsiny ary samy mampididoza na ny manohitra kariarin'ny baiboly na ny manao zany antsokosoko amin'ny ankizy sy ny mpianatra mandritry ny taona maro any an-tsekoly mitovy ihany zany mety ho rava ao anatin'ny minitra vitsy eny ny trano anankiray rehefa tonga ny ororotany sanatria nantafy-odrivotra mahery nefa mety hampirodana n'izany trano zany koa ny fikikisana maharitra ataon'ny bibikely any amin'ny fototra iorenany ihany dia tahaka izany mihitsy ny fanabiazana amin'izao fotoana izao any an-tsekoly amin'ny alan'ireo fampianarana samihafa izay tsy misy fototra mazava iorenany kanefa ny hanoerana ny voalaza ny tenin'andriamanitra maro ny firenena ankehitriny no makatahaka ny frantsa fa izany ka tsy mahafantatra akory fa ny fomba fitaizana ataony amin'ny vahoakany dia tsy inona fa fitomany azy handahatsotra izao ny baiboly misaotra an'andriamanitra isika fa mbola malalaka ny fivavahana sy ny famakinany tenin'andriamanitra eto Madagasikara ary isaorana ny mpitondra fanjakana zany ry ray aman-dreny ry mpanabe na iza misy ianao na inona toerana izay nametrahana anao dia tsy miova ny voalazan'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny salamo 7:7 salamo 7:7 inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka-leny tsy ho voaloto ny fitandremana araka ny teninao tsy misy afa-tsy izay ka aza esorina ao amin'ny fanabiazana ny tanora re sy ny ankizy hatrany atokantrano ny finonan'andriamanitra ny fahafantarana fa andriamanitra ny namorona azy tsy tonga ho azy izy tsy misy zavatra sarobidy tahaka ny olombelona izay mahavita mamorona zavatra mampitolagaga kanefa izany olona izany ve ho tonga ho azy kanefa ny zavatra namboariny aza tsy tonga ho azy ny tompony anome fahendrena ny mpanabe rehetra mba ho ivo ny fanabiazana mihitsy ny tenin'andriamanitra amen Silu
Aminao no iadanako tere titanonenanay fa miadila fa mifandrotika Suku izao umbavalio ufitaharana eke zao vavaku izao famila famonzena izahai fanafa korontana sitibite biareti mandringana ity maro pandrebire biosi pamingapingana feno pifosafo sasy panendrikendrika fiainana mandratrafo tsy misy fiadanana ry Jeso tere miundrinao fa maro no miadila vasy mifandramatra avotya misandry maye ry famila urendrika ampianaro mitiray maye ryo ravakiny fiainana ety feno korontana eo aminao no iadanako titanonenana fa miadila fa mifandrotika izao antsoko izao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandahara ny radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. miarahaba sy falitafaraka amintsika tanora rehetra nefa manasa ny ray aman-dreny ihany koa anaraka ny fandaharany tanora mandray andraikitra hatramin'ny farany. Tsy hampiandrelanao zahay fa torohevitra mahasoa no nomaniny ekipan'ny feon'ny fanantenana ao antsika. Inona no atao mba ahitana fahombiazana eo amin'ny zavatra atao eo amin'ny fiainana? Anisan'ny vato misakana lehibe tsy ahitana fahombiazana mantsy ny tahotra sy ny akamoana. Mahakasika izay indrindra ary ny dinidinika hiarahantsika eto koa dia meno finaritra. Rehefa sa dia mandresy. Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina, andrenesanao Andrila,
zoanitra ary ny mpanoratra. Rozy saika adiniko indray fa efa indroany izay kalabaolo ny nanafatra hoe ahoany aiza ondry tamin'ny lahady dia aza dino ny izany zavatra ataonareo roa izany. Milaza ho avy eo mihitsy izy resaka amindria zay indray kalabaoly efa hoe tsy afaka aho fa inona nefa izany? misy fiofanana ho an'ny tanora zazavavy izay betsabetsaka ihany ny zavatra enarana sy tsy maintsy enjihana amin'le izy hoe ka inona kosa maharatsy an'izany fa mandeha any ry Rozy mandritry ny 3 volana ny nanaovana an'izany sady baolo ny manam-potoana iofanofana any fa tsy zaka sady tsy vitako izany ry misa fa isan'andro nga makany sa lafo be ny saram-piofanana? tsy hoe zany loatra fa ahoany sady tsy isan'andro fa efa tandre mandeha ny ahy dia maninona? tena tsy vitako le izy ka dry zavatra ataoko areto efa mila tsy ho vitako ndeha nenjika bitro 2-3 dry fa nga tsy mitovy ihany ny fianarana sy ny zavatra ataonareo roa vavy ka maninona indriny tsy maharaka? ohatry ny sarotra be le zavatra atao ka aleo hito rehefa manaraka fa tena mbola tsy ao anatin'ny programako izany hoe hianatra manjaitra hianatra sakafo hianatra nyry inona koa moa fa tsy tadidiko daholo be dehibe ka misy mba haiko ihany fa misy tena sarotra beko fa nga rehetra tsy maintsy atao daholo izy rehetra eno sady matahotra fa ohatra ny misy sarotra be ny zavatra atao sasany tsy tatiko le mipitrapitra fotsiny ao ny olona maharaka tsara daholo ny tena donto be lany fotsiny ihany ny fotoanako. Rozy baoly aza tsy kivy ka manino indriny malainy mitovy ihany aninareo roa mandehana fa mahasoa indry zany ry kala marina miza koa mba mampirisitrisika eo marina ka baoly angamba tsy mahita namana ho any dia sa foana ny tereny anaraka azy sady izy iny koa angamba efa mieritreritra ny anambadika fa maninona ka zavatra momba ny any atokantrano daholo neny akabiazan'izany io fanana an'izany za nga mbola anambady ny ankizy vavy mitovitovy taona aminay aza tsy mbola misy mieritreritra n'izany fikala baoly ihany ny maimaika any amin'izany dia hiavaka fa iandry roviana kosa ary nareo vao hianatra an'izany sady rehefa kamo dia milaza tsotra fotsiny fazan'ny olona no ilana vaniny sy odio zay fa misy mandona odio Rozy zay baolo mihitsy zay tonga dia tsorindry aminy marina tonga dia tsory aminy enina fa aza mitabataba be misa ho avy akiry baoly mandroso akiry baoly manahoana ki Rozy manahoana ki inona ki ny vaovao avy lao aki aho eto ihany raha mety fa eto mba mangatsitsika zany ve nanafatra miza zokinareo aho fa tsy tonga tany amin'ny fiofanandry dia nalahelo be zany ve so dia tsy salama ro asa naninona zay ny antondihako aty ka zaky ohatra ny tsy ho afaka tsony tena tsy mety le programako fa maninona ki tsy isan'andro anefa indro isan-kerinandro fotsiny mianatra sady tsika ry mbola vakansako andao aki fa mahasoa antsika zazavavy ane le fanofanany aizana zavatra betsaka hiatrehana no avy ka rehefa nydiniako akiry baoly ireo zavatra tao any dia matahotra fa ohatrany tsy vitako andray tena manavao ahy mihitsy le izy ka tsy haiko dia makamoaka ka ny zavatra tsy hay mihitsy anino enarana Rozy mitovy ihany tsika roa vavy inona mahakamo sy mampatahotra indry amin'izany angany isy nahitany akibondreniny akio ka le olona ohatra ny efa havanana be daholoko Rozy
matory ny olo reny tongany a ary eo amin'ny toeran'ny mpianatra sy mpiofana ohatrantsika fa tsy mpampianatra dia tsy mbola mahay koa izy izany sady misy zavatra sy aingana kokoa ny andraisanao azy nefa sarotra amin'ny olona hafa dia misy koa sarotra kokoa ny andraisanao azy fa mora amin'ny olona sasany tsy midika ki akory izany hoe tsy mahay ndry fa izy mahay fa rehefa mitody sy manam-pahasahiana ary manam-paharetany tsika manao an'izany dia ho vitantsika foana izany amin'ny farany marina aloha izany e fa ohatry ny efa zokontsika neny ka biazandry zareo miara-miofanao e manahirana ka tsika ny izany ny tena mahazo tombony Rozy ahoany ka amin'izao fahatany ratsika izao no nararotana ianarana zavatra betsaka e ary zakany ny ato-dohantsika tsara ny mandray an'izany dia n'izao tsika dia efa mahazo taridalana sy tombo-pahalalana hoentina miatrika amin'ny fiainana sahady fa ry zareo ary ny mampalahelo fa ahoana efa tara vao mianatra sy mahazo an'izanyko betsaka ny zavatra efa tsy nety nandratra vao manomboka mianatra hoe inona ny tokony atao sy ny sisa kinona ny tiany Rozy izao dia efa samy mianatra sy miatrika toe-javatra sahala amin'izany sa diso ariana loatra vao anao hoe tahak'izay a nianatra an'izao na nanao an'izao eny e dia terena sy amboarina izany ny saina hiatrika an'izany hoe manao an'ry manenjika an'ity mamita an'ire roa izao no izy Rozy hoe ahoana ihany amin'izao fahatany ratsika izao dia tsy maintsy misy zavatra ianarana resena terena atao marina aloha izany e ary miankina amin'ny zavatra ampidirintsika sy hitezahantsika ny io ati-dohantsika io no ahatanteraka an'izany na tsy fa rehefa hoy indry hoe tsy vitako izany dia tsy vita tokoa moa izany fa rehefa sandry ka na misy zavatra mampitahotra sy mahakamo aza nefa tokony atao dia ho resy izany ary ahomby indry eo amin'izay zavatra rehetra ataondry ohatra fotsiny nomeko tsy misy olona anana vola be izany kanefa ka miasa kia okakifa marina ki izany manao ary zato ao mpandrina izay mihitsy eny e tena marina ny tenindry fa tsy misy fahombiazana ho azo tokoa raha ny eo ihany ny eoko izay mantso raha matahotra sikamon'ny androso moa dia ho afaka ho aiza fa dia tsy ho lasa lavitra mihitsy amin'ny fiainana izay dia izay tokoa azoko ny tiandrina izay rehefa sandry dia mandresy tsy afaka nantenany ahita fahombiazana nao ovinanao oviana eo amin'ny fiainany mihitsy ny olona ray izay tsy samanao ezaka mihoatra noho ny fanao mibesiny maro satria matahotra angamby izy na ka miatrika an'izany te ho tafita amin'ny fiainana kiary Rozy aleo dia n'izao dia manao izay azo atao tsy misy mahafitsilahitry ny zoto zay tsy sa ihany ny babako to le zandrinay izay mahita olona zaina mihitsy zany ekinteny ohatry ny olon-dehibe kely mihitsy miresaka amindriry baolika aiza kosy marina fa taiza daholo ny nahalalandrian'izany rehetra izany lasa tena mahaliana ndraika mianatra zany eo mamaky boky dia maso tokoa mihaino fandaharan'ny radio feo ny fanantenana fa betsaka ny torohevitra azontsika tanora raisinao zany ve ao fa atoroko andriny fomba azoana azy azonao atao ny miaino sy mamerina miaino ary maka mahimaimpona ny fandaharany AWR amin'ny alalan'ny finday afaka mifandray amin'ny trano kala-pifandraisana na ny internet raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org misaotra an'andriamanitra isika fa tafahoana indray ao anatin'ity fandarana natokana ho antsika tanora ity miaraka aminao eto izokinao Elion
sy ny namana rila iry amin'ny lafiny teknika. Misintona lesona avy amin'ireny tantara ireny isika. Anisan'ireo antony mahatonga ny tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana ny tahotra. Ny tahotra ny tsy ahomby, ny tahotra sao iomezan'ny olona, ny tahotra sao afa-baraka dia tavela ao anatin'ny tahotra. Ny fikaroana natao dia nahitana antony 12 mahatonga ny olona anankiray tsy ahita fahombiazana. Anisan'izay ny tahotra. Tsy afaka anantena ny ahomby eo amin'ny fiainany ny olona anankiray izay manao izay ataon'ny hafa foana, fa tsy mba sa manao ezaka mihoatra noho izay fanao ny be sy ny maro no ny tahotra so lazain'ny olona manao ny tsy fanao na tokony atao aza, eo koa ny akamoana. Tia hanana vola be sy paka fifafinaretana ny tanora amin'izao fotoan'izao kanefa kamo miasa, kamo mandroso. Anisan'ireo antony 12 isika mahatonga ny olona iray tsy ahita fahombiazana eo amin'ny fiainany ny tahotra. Tahotra ny tsy ahita fahombiazana, tahotra miresaka. Misy tovolahy tsy mety ahita vady mihitsy na efa vonona ny anambady aza satria matahotra miresaka amin'ny vehivavy. Tehiriziny any am-pony ihany ny fitiavany, tsy sa mamboraka n'izany izy. Indraindray izy mety mandeha ihany mitaona vehivavy anankiray mba hiaraka misakafo aminy, fa tsisy ifandraisany amin'ny fitiavana mihitsy ny resaka resana fa zavatra hafa tanteraka. Mety ho fiantsika mifanoatra amin'izay tiany atao aza no ataony vokatry ny tahotra, rava fotsiny le fionana. Ny fomba tsara indrindra andresena ny tahotra dia ny fananana fahasahiana hiatrika mivantana sy mazava ilay zavatra mampatahotra mihitsy. Mety tsy ho fidiny ianao ngeny na tonga na ho sary tahotra e. Angamba vokatry ny fitaizana ny raisiny izany. Ny zaza tsy mba nozarina an'io ny hevinono, tsy nizarina andray andraikitra na koa nampitahorina lava, reny zaza ireny dia lasa olona sary tahotra rehefa lehibe raha toa ka tsy voahitsy ao anatin'ny fahatanorana izany. Karazana tahotra manahoana moa ty resantsika ity. Zao no lazain'i Jesosy indray nandeha. Matahotra ny olona noho ny fiandrasany zay zavatra ho tonga. Matahotra ny olona noho ny fiandrasany zay zavatra ho tonga, fa tsy ny zavatra efa miatra. Zavatra atahorany iseho no mampiferinayna ny akamaroan'ny olona, fa tsy zavatra efa miseho. Dia inona ny vahaolana ary ho antsika tanora eo anatrehany zavatra mampatahotra antsika? Ilainao aloha ny manazatra ny sainao hamaritra mazava zay zavatra mampatahotra anao. Soraty mihitsy raha azo atao. Farito mazava inona mihitsy ny mampatahotra anao. Dia farito koa ny fomba hiatrehana an'izany amin'ny alalan'ny fanaovana drafitra mazava andresena azy. Aka ohatra tsika, matahotra hiatrika fanadinana ianao, dia fantaro ny antony. Aza miodikodina na manala azo ny fiteniny ankizy amin'izao fotoan'izao. Fantaro mazava tsara fotsiny ny antony, tsy maintsy hiatrehanao io fa tsy azonao antosirana. Inona ny taranja manahirana anao ohatra? Dia tereo ny sainao, tsy pio tsara le hoe tereo ny sainao hanaiky hitady ny fomba rehetra ianarana an'izany. Milolavitra n'le fanadinana. Zay ny fomba hiatrehana n'le zavatra mampatahotra fa tsy ny fantosirana azy. Fifoana sigara, fisotroana toaka, mandeha mitady fafinaretana miaraka amin'ny namana. Tsy afaka anao amin'ny fanadinana zany ka. Tsy afaka ny tahotra zany. Vita zay dia miverina indray le tahotra, satria tsy natrehana le tahotra, tsy natrehana ny fomba analana le tahotra. Aza dinoina fa io atidohantsika io dia matanjaka lavitra dia lavitra no ny solosaina tsara indrindra sy matanjaka indrindra nataon'olombelona. Avo inarivo eny mihoatra lavitra noho izany aza, amin'izay nampiasana ho azy amin'izao fotoan'izao ny zavatra vita ny ho atidohanao io. Tsy doto zany io, ianao mahatonga azy ho doto, fa miandry ny ampiasanao azy fotsiny akoatra ny nanazaranao azy asa hatramin'izay izy. Mavita asa be lavitra noho izay nanazaranao azy hatramin'izay izy. Dia arakaraka ny ampiasanao azy no ampatanjaka azy. Mety mbola ohatra ny maisamaisatra amin'ny voalohany satria efa izay ny nanazaranao azy. Fa tereo ampahendrena mba hiasa amin'izay
ireo fahafahamanao tsy nampiasainao ao anatin'ny atodoanao dia ho gaga ianao fa misy zavatra be dehibe izay no heverinao fa tsy ho vitanao no anjaro mora foana mora aminao ny ianao azy etsy an-danin'izay nefa dia izao no aoka tsy ho adinao koa rehefa tsy ampiasainao io atodoanao io dia hiaantitra vetivety tsy ny atodoa ihany fa ianao mihitsy malala olona efa 70 taona mbola mahavita mianatra hahazo doktora anankiray hafa akoatran'ireo 2 efa ananany misy dokotera efa mihoatra ny 70 taona mahavita manao fandidiana saropady satria tsy mbola vitan'ireo zandrony kokoa noho izy le fandidiana dia izy ny tsy maintsy manao azy dia tafavoaka soamantsara tsy anankiray tsy anankiroa fa mampolony isika nefa vao mananika kely ny 30, 40, 50 taona dia efa ny mivoaka mivava dia efa antitra baikotsika sady ny atodoantsika tsy asa dia tsy miasa tokoa izyka zay ny baiko nataonao taminiko misy olona 70 taona hitany masoko tatsy Afrika Atsimo mbola nandray anjara tamin'ny azakazaka lavitrezaka tsy nihazo voalohany zavatra nkendreny fa ny hotody hatramin'ny farany dia tody soamantsara tokoa izy miankina amin'ny saina avokoa zany satria ny saina no mibaiko ny vatana raha mijery televizion tsika reny documentaire reny ny olona miasa amina toerana mbola ilana fifantohana be jereo fefa fotsy volo daholo kanefa mbola miasa mafy aty amintsika tsy mbola mipika akory ny volo dia fa lazaina fefa antitra ny tena aiza moa anao tsy ho antitra azonao atao tsara ny mandresi ny tahotra amin'ny alalan'ny fanazaranao io sainao io hiatrika an'izany ampahasahiana kanefa ampahindrena makato ro hevitra mizoky ny ray aman-dreny ilainao ny manapa-kevitra hiala amin'ireny tahotra ireny ary fanapa-kevitra fotsiny ilainao dia aza mangatakandro fa manaova drafitra vetrany hanoerana an'izany ny tahotra dia tsy avy any amin'ny ratsambatanao na ny anaty vatanao no misy azy fa ao anatin'io lohanao io no misy azy satria ny zaronao tamin'izany izy dia izay koa no arahany ny famolahanao ny atodoanao sa hiatrika izay zavatra mampatahotra azy ihany anefa ny vaolana ary tsy miankina amin'izanizy zany tsy miankina amin'ny dady zany tsy miankina amin'neny zany tsy miankina amin'ny ramosem-pampianatra zany tsy miankina amin'ny pastera fa miankina aminao rery manentana manoro hevitra zay no azony hafa tao fa ny fampiarana dia anao rery ny vokany koa dia anao rery atomboy amin'ny zavatra madinidinika ila izy dia velaro tsy kelikely ao amin'ny zavatra lehibebe kokoa hatrany dia aza miandry ny rahapitsy vao manomboka fandroany raiso ny stylo raiso ny taratasy soraty le zavatra mampatahotra dia soraty ny fomba hiatrehanan'izany vita ny atodoanao zany misy ohatra olona zay matahotra mifanena amin'ny olona miteny anglisy kanefa raha mandany ora anankiray isanandro fotsiny izy hianarana teny anglisy dia tsy hatahotra n'izany miteny anglisy zany tsony izy afaka 4 na 5 volana monja tsy ilainao ny azona an'izany tahotra ny resaka miteny anglisy zany mandritra ny heritaony enimbolana fotsiny zany raha ela dia ho afaka rehefa terenao sainao hanao zany avy hatrany ary mora amin'ny atodoanao mamitan'izany dia tahaka izany koa amin'ny lafiny zavatra hafa fa ohatra ihany ny raisitsika in'izay akoatr'izay dia aza mampitany toerana misy anao amin'ny hafa io koa ny problema io ny olana ao antsika tanora samy manana nitondran'andriamanitra ny fiainany anie tsy hoe ratsy akory ny ianao rehefa tsy mitovy amin'ny hafa tsy ny toerana misy anao androany koa akory ny tsy maintsy hamaritra ny toerana misy anao afaka ray volana na heritaona saingy miankina amin'ny safidinao hanapa-kevitra iova avy hatrany zany aza manofy ampitoerana eo fotsiny sahi mamantatra zavatra tsapanao fa tena ilainao dia sahi manao drafitra mazava etrehana an'izany atomboy avy hatrany aza menatra manao zavatra tokony atao koa na iomezan'ny olona aza zavatra tokony atao mezan'ny olona ny olona ny tokony iomezanao aza satria inona mahatonga ny olona niome satria manao ny tsy ataony be sy ny maro na tokony atao azy ianao ny zava-dehibe dia ny fahatsapanao fa mandrosotsy kelikely amin'ny fanatanterana zay drafitra efa napetraka ao ianao anatrarana ny tanjona kendrenao dia re olona miomeanao reo ihany no vavolombelon'ny fandresenao atsoatsy tsy ela kory eto am-pamaranana dia ity misy afatra kely mikasika ny fitenenana akoatran'izay misy fietraikany mahery vaika eo amin'ny sainao sy ny fanapaha-kevitra ny teny renao sy ny teny avoaky ny vavanao na firy taona ianao na firy taona
aza manaiky iaino resaka na miresaka zavatra mahakivy miresahatra ny zavatra mampandroso sy mampatanjaka io saina io havitsika hanao zavatra tsaratsara kokoa hatrany ary ny toko tsara indrindra nosikanao hanao fampiarana avy hatrany a dia ity tsy ny kely indrindra ity fa ningeza indrindra ilay Andriamanitra ao dia nomehery anao sy aro ny ezaka ataonao ka tsy misy atahoranao vitanao io imbalo 100 no miverimberinao amin'ny baiboly ny teny hoe aza matahotra rehefa azonao antoka fa zavatra tsara anao taonao tsy misy tokony atahoranao satria tsy maintsy manohana anao hahavita izany hatramin'ny farany Andriamanitra dia izao no lazain'i Jehovah tamin'i Josoa tamin'ny andraikitra lehibe nankinina taminy ary tianay hozaraina aminao koa eto am-pamaranana amin'ny Josoa 1:Josoa tsy efa nandidy anao va aho koa mahereza sy matanjah aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao dia atomboy avy hatrany ny fampiarana amin'ny fomba hoana averina ihany amin'ny alalan'ny famaritana mazava antsoratra zay zavatra mampatahotra anao rehetra dia angatao Andriamanitra ny mesainanao hanao drafitra mazava handresenan'izany tsy olona no edinao fa nitahotrao tsy maninona fa raisitsika koa nytorohevitry Petera mpianatr' Jesosy izay anisan'ny lehilahy saritahotra rehefa nandray ny asan'ny fanahy teo amin'ny fiainana izy dia izao nolazainy eo amin'ny Petera 2:1-5 noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahantsaina ary amin'ny fahatanjahantsainareo dia fahalalàna dia ho hitanao ny toyiny fa mitondra makany an-danitra mihitsy izany raha vakiana oatra amin'ny farany ny teny sy ny torohevitra izay nomeny Petera dia izay indray aloha no azona roso antsika tamin'ity anio ity manao mandra-piona vetivety indray ny namanao Elion sy ny namana Rila. izao no voalazany soratra masina ao amin'ny oabolana 9 ny 9 mandehana ny mivitsika ary ilay malaina dinio ny fanaony ka mba endre tsy hoe malaina korsika fa dinio ny fanaony ny vitsika hoy ny voalazany soratra masina aza malaina ary mahaiza makalesona dia endre tsara hatreto koa aloha ny fiarahantsika tamin'ity fandaharana ho an'ny tanora ity fanja no nanomana sy nanolotra izany ho anao teto niaraka tamin'ny Rila teo amin'ny lafin'ny teknika tompony andraikitry ny fandaharana Elion Ndremitanjo. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. isaorana mandrakariva ny raintsika ny an-danitra mbola manome fotoanantsika handalinana ny teniny mbola ny fanavaozana ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra nodinitsika anisan'izany ny anafoanany fahafatesana sy ny ranomaso manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. araka ny efa nianarantsika tamin'izao lesona izao dia tsara baiboly ny fampianarana hoe tsy mety maty ny fanahy tahaka izany koa mifanohitra amin'ny soratra masina ny finoana fa mijaly mandrakizay ao amin'ny afo tsy mety maty ao amin'ny elo ny fanahy ao amin'ny tany vaovao dia tsy hisy tsony ny fahafatesana tsy hisy olona alahely sitomany tsony noho ny antony samihafa ahoana ny amin'ireo izay mino fa ny elo dia toerana izay hijalijalian'ny fanahy mandrakizay raha marina izany dia tsy hanafoana ny ota sy ny mpanota
ny fahafatesana faharoa ho ratsy noho izany aza satria ho lasa tranomaizina ho an'ny ratsy fanahy izay irehetra mandrakizay ny fahafatesana faharoa alahelo sy hitomany mandrakizay izy ireo raha izany dia tsy ho tonga vaovao sy tanteraka mihitsy ny lanitra dia rain'Andriamanitra fa hafa noho izany ny fampianaran'ny baiboly ino ny fampanantenana omen'Andriamanitra ao amin'reto andininy reto manoloana ny fahoriana eto an-tany Isaia 5:20 ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana ary Jehovah Tompo hamafany ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafatondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra fa Jehovah no efa niteny. Apokalipsy 7:17 fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanony ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Apokalipsy 7:24 ary ho fafano ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Mety ho feno fahoriana ny fiainantsika eto an-tany sady feno tsy fahamarinana. Mety hisy hamono ny havantsika. Misy olona sasany manao izay hifankatiavany aminao nefa rehefa avy eo dia toa olona tsy fantany ianao. Mahakivy tanteraka ny toe-javatra toy izany. Rehefa mamohy fo isika dia tsy te ho velona intsony. Soa ihany fa vonina mandrakariva hamafa ny ranomasontsika Andriamanitra. Mety hitomany hatrany isika mandra-piveriny Jesosy nefa manana fanantenana isika fa ho foana tokoa ny alahelo, ny ranomaso ary ny fahafatesana. Azo sika ataony mahatoky an'Andriamanitra amin'ny asa fitsarana farany ataony, hitsara marina ny olona rehetra amin'ny fitiavana izy. Hitsangana ireo havantsika maty eo amin'i Jesosy, hiara hitoetra amin'Andriamanitra mandritra ny mandrakizay isika. Ireo izay tsy nifidy ny fiainana mandrakizay kosa dia ho faty. Tsy hanery azy ho any an-danitra na ho any amin'ny elo mirehetra afo Andriamanitra. Tokony hatoky azy sika satria fantatsika fa marina ny fitsaran'ny olona rehetra. Rehefa foana ny fahafatesana dia hika ampifaliana isika manao hoe rehefa fahafatesanao aiza ny fandresenao, rehefa fahafatesanao aiza ny fanondronanao. Korintana 2:15. Ry mpiara-mianatra namana, mampanantena Andriamanitra fa ao amin'ny lanitra sy ny tany vaovao dia tsy hahatsiaro ny lasa intsony ny voavonjy. Izao no tena dikan'izany teny izany. Tsy hanimba ny fifaliana maharitra ny an-danitra ny lasa. Samy mahatsapa ny fandravana tsy ara-dalàna ny fiainan'ny olombelona eto an-tany sika. Indraindray toa voatakony ny alahelo sy ny fahoriana ny teny fikasana azo antoka avy amin'Andriamanitra. Soa ihany fa eo ny fanahy masina mampionina sy mampahery ary mampatsiahy ny famonjena amin'ny iverenan'i Jesosy tsy ho ela. Aokary samy haharitra hanohy ny dio any an-danitra sika. Izay no isarantsika androany. Misaotra no ny faharetanao. Niaraka taminao teo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.